Faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity Alakamisy 12 volana Aogositra ity. Ny Rhapsody ny Fahamarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe fananan'Andriamanitra ianao. Fananan'Andriamanitra ianao. Ny ten'Andriamanitra fanokafana dia amin'ny Korinthiana 1:9-7 ka hatramin'ny 20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tepolon'ny fanamasina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo. Alleluia. Milaza ny Baiboly fa novidiana tamin'ny vidiny lafo ianao. Midika izany fa harenan'Andriamanitra ianao, fananana ianao. Tena mahagaga izany. Hoy ny Petera 1:9-12 ka hatramin'ny 7. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny hetindrazana, fa ny rahasoan'i Kristy toy ny raha ny zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. Ny tomba mibidinao dia ny raha sarobidin' Jesosy Tompo, satria izany ny vidiny nalohan'Andriamanitra ho famonjenanao. Tsarovy mandrakarivo izany. An'Andriamanitra ny fanahinao, ny ainao ary ny vatanao. Midika izany fa tsy afaka miditra ao Satana sy ny forongony ao amin'ny aiziny. Tsy manana raharaha eo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny faritry ny vatanao Satana, satria any Kristy ara-dalàna ianao. Averiko ihany, tsy manana raharaha eo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny faritry ny vatanao Satana, satria any Kristy ara-dalàna ianao. Rehefa nateraka indray ianao dia ambony lavitra ny fanapahany sy ny fahefan'ny Satana. Misy ten'Andriamanitra amin'ny Kolosianina 1:12 sy ny 14 izay mivaky toy izao: ka misaotra ny ray izay nampamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava, sady nahafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany, izay hananantsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika. Ambonin'izany, satria fananan'Andriamanitra ianao dia namboariny ho amin'ny voninahitra sy ny fahatsaratareny fiainanao. Namboariny ho amin'ny voninahitra sy ny fahatsaratareny fiainanao. Hoy izy ny Efesianina 2:10 hoe: fa asan'Andriamanitra isika, fa asany noforonina indray tao amin'ny Kristy Jesosy, na hoe nateraka indray mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra efa voalahatra mialoha, na hoe nokasainy mialoha ho antsika ny lalana izay, na hoe ny lalana izay nomaniny mialoha, mba handehanantsika eo aminy, na hoe hiaina fiainana tsara izay efa nomaniny mialoha sy voahomana hiainantsika. Efesianina 2:10 misy an'izany ten'Andriamanitra izany. Tsy manana fahefana amin'ny fiainanao izany Satana. Tsy manana fahefana amin'ny fiainanao izany Satana. Tsy azoko tiany ianao, satria arovan'ilay Andriamanitra lehibe sy mahery. Ny Kolosianina 3:17-4 dia milaza fa Kristy ny fiainanao, ary ny fiainanao dia miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Azonao amin'izay ankehitriny ny antony lazany hoe tsisy hampaninanao akory, araka ny Lioka 10:17. Tsisy ambinina ny fiadiana rehetra voaforona amelezana anao, araka ny Isaia 4:17. Alleluia. Manana izany fahatongavan-tsaina izany ary manapatateraka amin'ny fahavalonao sy ny fahoriana rehetra isan'andro. Zao dia misy vavaka hotononiko anasako anao ny amerina izany amin'ny fonao rehetra. Ray malalo, misaotra anao